Ende, tsara sady mahafinaritra raha mipralahy no miara-monina. Tahaka ny dililo tsara miloha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra aroana. Izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony. Tahaka ny andon'ny hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona. Fa voadidin'i Jehova ho eo aminy ny fitahiana dia ny fiainana mandrakizay. Iaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mamindrafo mamelany elokay tsiraray avy. Misaotra anao izay nanomezanao anay ity sabata masina ity, sabata izay anavoazanay ny fanoloran-tenanay aminao, ary misy manantena izahay fa hiteny aminay tsiraray avy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amin'izao andro ny radio adventiste maneran-tany izao dia fifaliana no iarahantsika ao anatin'ny fanompom-pivavahana izay tanterana ka ifamparariantsika rehetra ny soa, indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra, hampitombo ny fahafahantsika ihany koa miara-miasa amin'ireo fitaovan-tserasera rehetra, indrindra fa ny radio zany koa ny fampirary soa isika izany fahasoavan'Andriamanitra izany ane ho antsika tsiraray avy. Orira, ira,
Manasanao anokatra ny baibolinao ka amaky ny voasoratra ao amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko faefatra ny andininy fahenina. Kolosianina toko faefatra ny andininy fahenina. Rehefa hita ny teny tovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny fiteninareo ho feno fahasoavana mandrakizay, ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havarinareo ny olona rehetra. Manasa antsika rehetra ary mba hiaraka natanteraka vavaka eo am-pandohalehana am-panetretena. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitro, raha anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, tompon'ny fahefana rehetra, kanefa dia manaiky ho rainay ihany koa. Mangataka famelan-keloka aminao zahay satria olombelona tsy tanteraka. Ary misaotra anao ihany koa satria navelanao mbola ho afaka miseho eto anatrehanao. Koa ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay tompo amin'ity fotoana ity. Fatsapana izany famelan-keloka avy aminao zany. Hanananay fiadanam-po miatrika izao fampopivavahana izao. Vavaka manokana aminao zahay mangataka ny mba hanomananao ny fomam-pananay tsiraray avy ny amin'ny teny izay eo ampitondrainao ny mpanomponao. Hanampakaty anatinay tsiraray avy tokoa ne zany, ka ilay fananao masina mihitsy no hialolalana, ary ametraka izany aty amponay hiteraka fanavaozana hatrany hatrany, famifanakekezana anay aminao ihany koa. Eto ihany koa zay dia mitrotro am-bavaka manokana. Ny ireo zay manana olana amin'ity fotoana ity, mety olana manokana izany ara-pahasalamana, mety eo amin'ny fiainana andavanandro, arak'asa, ara-bola, na ara-pifandraisana, sy izay mety ilana fidirana ho an-tsehatra tompo malalo, dia maniry indrindra izahay mba ho sabata izay atsapany tsirairay avy fiadanam-po satria kasihy ny tananao. Tondra-bavaka manokana izahay amin'ity fotoana ity, ny amin'ny firenena ihany koa, mba anananay hatrany ny fafana ara-pivavahana ahafahanay manompo anao amin'ny kalalahana. Ary eo anatin'izany izao firenena izao, mba hisy fiadanana mandrakarifa. Vavaka manokana izay ho an'ny asa izay tanterahana eo anivon'ny radio Adventiste maneran-tany. Tompo malalo ny fiara-miasa rehetra, satria fitoriana ny filazantsara izany. Eny manome ireo torohevitra rehetra ahafahana mitombo amin'ny lafiny efatra, dia ny ara-batana ara-tsaina, ara-piaramonina, ary indrindra ny ara-panahy. Koa hidirana ho an-tsehatra tompo ny fiara-miasa rehetra, ny endriky ny fiara-miasa rehetra, fa homemboninahitra ny anaranao, ary izay zanakao rehetra ihany koa, dia mba ahita fiadanam-po, ahita fifaliana, ka ho tombony ho anay ane izao fotoana ny fampopivavahana izay hanatanterahanay ny fiankofana aminao izao. Fa tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
ao amin'ny fanompoam-pivavahany fanatitra sy ny ampahafolony isika izao. Manasanareo andray ny Baiboly dia nokatra zany ao amin'ny tantara voaloha toko faha 412 azafady dia vakitsika manomboka eo amin'ny 9:20. Tantara voaloha toko faha 412 dia vakina eo amin'ny 9:20. Ho vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ry firenena, manomeza an Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehova. Manomeza an Jehova voninahitra ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesy eo anatrehany. Miankofy eo anatrehan Jehova amin'ny fiangonana masina. Zany hoe ny fanomponan Jehova sy ny fanomezam-boninahitra an Jehova zany dia atafiditra ao anatin'izany ny fitondrana fanatitra. Ary eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ry firenena, tsy ny teny izy hoe ry olona fa ry firenena. Aoka tsika ame voninahitra an Jehova sy hery an Jehova ary anatin'izany ny fitondrana fanatitra. Fa maninona no miteny toy izany Jehova? Deo vakitsika ao amin'ny Luka toko faha 7:10. Andininy 10. Vakitsika Luka toko faha 7:10, andininy 10, vakitsika amin'ny anaran'i Jehova manao hoe: aroa Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak'Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny toetran'i Jesosy dia mitady sy mamonjy ny very. Ary ny fanolorantsika fanatitra androany sy ny ampahafolony dia mandray anjara isika amin'ny fanompona izay nataon'i Jesosy, ilay mitady sy mamonjy ny very. Ny fanatitra izay atolontsika zany dia aza adinotsika fa entina mandray anjara isika amin'ny fotoana izay anolorantsika fanatitra dia manatanteraka ny asa nataony mpamonjy isika, mitady sy hamonjy ny very. Ny faniriana amin'izao ora izao, amin'izao sabata masina izao, dia tsy ho isan'ireo mialangalana amin'ny asa nanirana antsika, nanirahan'i Jehova antsika isika, fa ilay mpandray anjara feno hitady sy hamonjy ny very. Mety azontsika atao ny mandeha miasa mantady sy mamonjy ny very amin'ny manatanteraka izany amin'ny herin'ny tenantsika, fa eto dia miteny izy firenena. Maro be ireo izay mbola any ivelan'ny vala, mila ny famonjena, mety tsy ho tonga any amin'ny faritra sy firenena maro isan-karazany tsika, kanefa miandro antsika ny tompo androany, miandro antsika Jesosy androany, fa izy hoe manatera fanatitra hoentina hamonjena ireo very, hitady sy hamonjy ny very. Izay ny toetran'i Jesosy, izay ny asa fanompona nataon'i Jesosy, ary tiankotsika mba handray anjara amin'izany asa fanompona izay efa nataony izany. Ka eo am-panatanterahana ny alohan'ny hatanterantsika ny fanatitra izay atolontsika, hamonjena ireo namantsika, hitadiavana izay namantsika izay mbola nivery, izay mbola nivelany, ka andeha hitsangantsika hivavaka. Ray malalo, antsonao izay androany, andray anjara amin'ny asa izay nataonao, amarana ny asa izay nataonao, hitady sy hamonjy ny very. Andriamanitra, ny fanatitra izay atolotsay eo, aoka mba ho maro ireo firenena ka ireo firenena izay andalovany, dia aoka ho tonga famonjena ho an'ireo olona mila famonjena izany. Amasino izany, raiso an-tanana izany,
ka ho maro ireo fanahy izay hiditra ao amin'ny valanao tsy ela intsony. Tononona mivavaka aminarinao Jesosy. Amen. Fifaliana indray no hitsidianantsika any atokantrano anatin'izao sabata manokana ho an'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny tambazotra serasera sy ny radio, ny TV, ny Facebook, ny televizion izao. Andeha isika hanao fanandramana manokana miaraka amin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ary manasanao mba hanana fifantohana feno satria zava-dehibe ny fifantohana rehefa miresaka amin'Andriamanitra. Izany fifantohana izany no azotsika ny fitahian'Andriamanitra ary Andriamanitra dia hiasa ao anatsika. Ny vavako anao amin'ity anio ity dia hoe hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra ary anio ny heriny sy ny fitiavany ho anao sy ny ankonanao. Ary ny tenin'Andriamanitra izay orenesintsika amin'ity anio ity dia teny amelombelona ny fo amam-panahintsika ary ho ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika. Mialohan'ny hanomboantsika
ny toriteny amin'ny teny ity dia manasanao hanondrika lohanao hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra lehibe ianao. Misaotra anao izay noho izao sabata masina izao. Meteza ianao, hikasika ny fonay tsiraray avy, ary ny fahatsaranao ani, dia ho eo aminay mandrakariva. Omeo anay ny fifantohana, ho anay tsiraray avy izay manaraka izao fandarana izao. Koa mitenena Jehovah fa vonina ny mpanomponao. Amen. Ry rahalasana bavy malala, ho anao na eto Madagasikara, na any ampitan-dranomasina, manaraka ity toriteny manokana ity sy izao fanompoam-pivavahana masina izao, mintso manantena fa anio ny heriny amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Ny lohateny na ny lohahevitra hodiniantsika amin'ity anio ity dia hoe ampiasao ho voninahitr'Andriamanitra ny media. Ampiasao ho voninahitr'Andriamanitra ny media. Raha ny marimarina kokoa dia zao, miaina ao anatin'ny vanim-potoana efa mandroso isika, ary manana ny tanjany ny media, izany hoe ny tambajotra serasera maro samihafa. Ao anatin'izany ny Facebook, ny radio, ny televizion, ny YouTube, ny WhatsApp, ny TikTok, maro samihafa. Misy izy ireny amin'izao fotoana izao, ary fantatra fa na kely na lehibe na tanora dia mampiasa izany avokoa. Tsy vahaolana nefa ny hoe andeo tsy hampiasa an'izany isika, fa misy izy ireny ary efa mampiasa an'ireny avokoa ny tsiraray avy. Koa andeha ho ararotintsika anaovana ny asan'Andriamanitra izany. Raha mijery ny epistily ho an'ny Kolosianina isika, 4:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva. Ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ankehitriny araka ny voalaza teo dia miaina ao anatin'ny vanim-potoana mandroso isika, ary mampiasa ny atao hoe media, ny tsiraray avy izay efa voatanisa teo. Izy io dia afaka mitondra soa lehibe, ary afaka mitondra fahavoazana ihany koa izy io rehefa tsy voafehy. Noho izany dia tokony ho fantatsika hoe ahoana ny ampiasain'ny kristianina ny media amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ry havana malala, rehefa mampiasa azy io isika, araka ny vaky teny teo, aoka ny fitenareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, izany hoe misy fifandraisana izany, na ny eritreretintsika, na ny zavatra ho soratantsika, na ny toerana lehantsika dia tokony hitarika antsika ho amin'ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia avy amin'ny Jesosy Kristy, mety tsy ho saza antsika izany, kanefa no amin'ny Jesosy Kristy dia miaina ao anatin'ny fahasoavana isika. Ilay fahasoavana ihany koa dia zany hoe fiadanana ao anaty, fitiavana, fanantenana ao anatin'ny fahasoavana ihany koa izany. Koa ninona ho soratantsika ao anatin'ireny media ireny, na ho alefantsika, mamaly commentaire any amin'ny Facebook isika, mampita hafatra amin'ny alalan'ny mesazy isika, dia aoka mba hitondra fanantenana ho an'ny olona izay mijery, ho an'ny olona izay mamaky azy ireny, ho an'ny olona izay miaino antsika ihany koa izany zavatra izany. Araka ny voalaza teo dia tokony ho ararotintsika hanaovana ny asan'Andriamanitra, ireny zavatra ireny, satria isika koa araka ny tenin'Andriamanitra dia asaina mitory hatrany am-paran'ny tany. Be dia be ny olona tia fandarina rahantsika ity fotsiny azy, dia be dia be ny olona ivela Madagasikara mijery azy, tsy ho an'ny eto Antananarivo ihany, na eto amin'ny Federasiona Madagasikara voany ihany, fa ho an'ny olona izay manaraka azy dia tsy voafetra hoe hatraiza, fa maro ny firenena manaraka izao fandarana izao. Koa azontsika atao ny mizarana ny hoe ny partage izao fandarana izao ihany koa, dia ampahery an'ireny olona any toerana lavitra ireny.
raha lasainy bavy malala. Ny media na ny tambazotra sosialy sy ny sisa reny dia araka ny voalaza teo dia hoe mety ho tombontsoa ny asan'Andriamanitra izy io rehefa hoararotintsika. Ary kanefa ihany koa dia mety hitondra fahavoazana raha toka tsy hoararotintsika ho amin'ny tsara. Ny media dia fitaovana mahery amin'iny mampihely vaovao aingana dia aingana izy amin'izao vanim-potoana izao. Be dia be mihitsy mbola tsy mivoaka amina zavatra anankiray akory ilay vaovao dia efa aingana be dia efa tafiditra any anatin'ny media any. Mampihely hevitra, mampihely finoana ihany koa. Be dia be ny mpitondra fivavahana mampiasa azy io manambara ny zavatra maro samihafa ary anisan'izany isika mitorina ny fahamarinana. Koa aoka isika zany mba anaparitaka hizara ny afa-pamonjena. Aoka tsy hoe zavatra tsy ampahery no zaraintsika ao, fa mba zavatra mampahery, zavatra zay ahatonga ny olona atahotra an'Andriamanitra. Izany no antony nampiasan'ny mpanompon'Andriamanitra azy mba hitorina ny filazantsara. Hoy ny filazantsara araka ny Marka 9:5 manao hoe ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny olona mampiasa ny media, manaraka ny media, mijery, mihaino radio, mijery ny télé, manao ny Facebook sy ny sisa, manao ny WhatsApp, manao ny TikTok sy ny sisa, tsy voatery hoe olona matahotra an'Andriamanitra avokoa. Fa aoka isika zany tena ampiasa azy io mba hizara ny tenin'Andriamanitra, hizara ny afa-pamonjena. Satria samy mampiasa izany isika tsiraray avy. Ary rehefa mampiasa izany isika dia mitory filazantsara amin'izao tontolo izao, amin'ireny olona ireny. Firofiry moa ny olona izay miova fo vokatry ny zavatra henony tamin'ny radio, zavatra hitany tamin'ny Facebook, dia nampahery azy hoe ay ve misy an'izao. Dia aoka reny zany no tena hozaraintsika ao anatiny zany media izany. Ankehitriny ihany koa dia tsy mandeha tongotra intsony isika, hoe handeha tongotra hitory amin'ny toerana lavitra be, fa mety ho tratran'ny radio izy ireny, mety ho tratran'ny télé izy ireny, araka ny voalaza teo tamin'ny toerana anankiray, tany amin'ny district anankiray izay tsy ho lazaiko, dia marobe ireo olona izay tsy nitoriana ny filazantsara ny vantana hoe lasa ianao mandeha dia mitory manao porte-à-porte na mitsidika tokantrano zany na manao conférence sy ny sisa, fa tonga izy dia manantona pasteur dia hoe atao batisa fa nanaraka le fandaharana atao, atao batisa fa nisy le fandaharana atao Facebook reny dia tena hita hoe liana tao anatin'izany izahay ary resy lahatra ny amin'ny fitiavan Jesosy ka mitady fiangonana nanantona an'Andriamanitra. Izany hoe manana ny asany lehibe izy io, ka raha zavatra hafahafa tsy ampahery no mety ho zaraintsika ao na mety ho aparitatsika ao dia mampalahelo an'Andriamanitra izany zavatra izany. Tandremo ihany koa ho antsika tanora, ho antsika rehetra mihitsy aza, tandremo ny loza ateraky ny media, satria misy loza ihany koa ateraky io media io. Misy ny loza, maro ny olona izay manaparitaka vaovao tsy marina, mety mampitebiteby olona izy ireny, misy fiteny ratsy ao, misy fomba ratsy aparitaky ireny media ireny, sary izay mamofady maro samihafa. Aoka isika tsy ho namana izay mety hoe hizara na hoe mety kosa ity, fa aoka ny marina no zarantsika ao, aoka zavatra ampahery averina foana no aparitatsika ao, anaovantsika araka ilay mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe anaovantsika réaction ao anatin'izay zavatra izay. Ny fifandirana anaty commentaire tsy lazaina intsony, dia indraindray mety misy amintsika mihitsy tady io le tenin'Andriamanitra hoe aoka ny fitenareo amin'ny fahasoavana mandrakariva. Indraindray isika dia tafalatsaka mifanditra ao anaty commentaire, fa aoka ny tenin'Andriamanitra zavatra ampahery no hozaraintsika ao anatin'izany. Raha lasaina bavy malala, hoy ny epistily ho an'ny Efesianina 4:7-20. Aoka tsy aloako ny vavanareo
izay teny maloto, fa izay tsara ho ampandrosoana araka izay tokony anaovana mba hazony miaino fahasoavana. Aoka zany, araka ny voalaza teo, tsy ho soratatsika, tsy ho tenenitsika ny izay zavatra maloto satria tsaran'Andriamanitra atsika ireny zavatra ireny. Zany hoe ny kristianina, isika zanak'Andriamanitra, dia tokony ho fahazavana amin'izao tontolo izao, ho fahazavana amin'ny alalan'ireny media ireny. Ho hita foana zany tsika hoe fahazavan Kristy, mitory an Kristy, ho fahazavana amin'ny alalan'ireny internet ireny isika. Raha lasa nabafy malala. Amara-parana anazy dia zao. Antson'Andriamanitra ianao mba ho vavolombelony amin'ny toerana rehetra, amin'ny seha-pifandraisana rehetra, dia tadio foana fa zanak'Andriamanitra ianao. Miantso anao Andriamanitra amin'ity anio ity. Inona ny antson'Andriamanitra ho anao? Andriamanitra dia miantso azy ianao. Miantso anao manokana mihitsy izy, izara ny tenin'Andriamanitra. Miantso anao manokana mihitsy izy, izara fampaherezana. Miantso anao manokana mihitsy izy, izara fijoroana vavolombelona. Fenoy an'izany ao anatin'ny Facebookinao, fenoy amin'izany ny amin'ny radio, ny amin'ny TV, ny amin'ny seha-pifandraisana maro samihafa amin'ny alalan'ny media. Feno tenin'Andriamanitra, feno fizarana fampaherezana, feno fizarana fijoroana vavolombelona. Raha lasa nabavy malala, fotoana izao, efa kely sisa dia ho avy Jesosy Kristy. Andao izay fotoana ananantsika, fananana ananantsika, izay zavatra ampiasaintsika ho ararotintsika, hitoriana ny tenin'Andriamanitra raha lasa nabavy malala. Misy tantara anankiray, izay tantara mahafinaritra, kanefa mialohan'izany dia tiako ny amaky ny filazantsara ny Matio 5:7-11. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Aza tino izany fa ianao izao dia fahazavan'izao tontolo izao, manome hery an'izao tontolo izao, manome fahazavana an'izao tontolo izao, miaina anaty aizina ity tontolo misy atsika ity, koa meteza ho mpanompon'Andriamanitra mahatoka, izara ny famonjena, izara ny fahazavana. Nisy olona izay niaintory teny tamin'ny alalan'ny radio, tany amin'ny toerana anankiray izay efa nolazaiko teo ihany. Tsy nisy olona nitory taminy, tsy nisy olona hoe nandeha nakany araka ny voalaza teo, fa nanantona efa maro izany, nanantona ny fiangonana izy sy ny tompon'andraikitra atao amin'ny radio io hoe fa ahoana, fa tena marina ny voalaza tao, mila an'Andriamanitra izahay, mila mivavaka izahay, mila manolo tena an'Andriamanitra izahay. Betsaka izany fijoroana vavolombelona izany. Ny tiako tenenina dia zao, ny media dia manana ny anjara toerany lehibe amin'ny fampitana ny vaovao mahafaly. Andao ararotintsika izy ireny, izay ananantsika rehetra, dia ho ampiasaintsika ho fitoriana ny filazantsara. Ary izany manapirofo fa io Andriamanitra io ihany koa dia afaka mampiasa ny media mba hamonjena olona. Ka izany ny tsy hanaovantsika tsirambina ny fampiasana izany media izany. Raha fitinina dia zao, raha lasa nabavy malala, aza vela ho fitaovana ratsy ny media eo am-pelantananao. Fa aoka ao ataovy ho fitaovana ho ampiasanao ho amin'ny asan'Andriamanitra. Aza mety ho alaim-panahy, hanoratra zavatra tsy mampahery, rehefa misy commentaire izay mety hanakiviny hafa, aza tohanana izy ireny, faoka ny tenin'Andriamanitra no valitsika, aoka tsy tsika indray no ampiteraka zavatra fifandirana ao anatin'ireny media amin'ny alalan'ny araka ny voalaza teo ny réseaux sociaux maro samihafa, ny Facebook, ny radio, ny TV sy ny maro samihafa. Zarao ny tenin'Andriamanitra, zarao ny fampaherezana, aoka ho fahazavana ho an'ny olona izay miaino sy mamaky ny zavatra ataonao ianao. Satria ny media koa dia afaka manova fiainana raha ampiasana ho an'Andriamanitra.
ombanao anie ny tompo, ary ny lesona izay voaraintsika tamin'ny alalan'izany hafatra izany dia tena ho ampiarintsika. Andeha isika hivavaka. Andriamanitro, misaotranao izay noho ity sabata mahafinaritra ity. Nampianatra anay indray ianao fa zava-dehibe eo amin'ny fiainanay. Ny mampiasa ireny tambazotra sosialy ireny, ny media, mba atonga anay tsiraray avy, anao ny sitraponao, ho ampiasainay izy ireny izaranay ny fampaherezana, izaranay ny teninao, ampiasanay izy ireny mba izaranay ny afa-pamonjena sy ny fanantenana, mba hitarika ny fanantenana ho an'ny olona izay manodidina anay. Ary aoka ho ao an-tsaina mandrakariva fa izahay dia fahazavana ho an'izao tontolo izao. Koa ny fiteninay, ny fihetsikay, ny zavatra ho soratanay, ny zavatra ho ataonay dia ahitana taratra fa mamsira anome tsiro ary ho fahazavana tokoa izahay ary indrindrandrindra ho amin'ny fahasoavana. Momba ny tokantrano tsiraray avy izay manaraka ity fandarana ity, ianao anie hitantana azy ireo amin'ny fomba manokana raha misy ny olana Jesosy malala. Meteza ianao ho vahaolana ary ny teninao sy ny hafatra dia tsy hiverina any aminao raha tsy mahavita ny asany aminay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.